Napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny fitsarana ambaratonga ambony mahajanga ny filo voalohany ao amin'ny fitsarana ambony Pisikina Andriamatoa Ravoninahitry ny Arivo Joseph Bernardin tonga nanatrika ny fotoana tamin'izamo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina notromindreo mpiara-miasa rehetra taminy ary ihany koa ireo fianakavibe ny fitsarana any Mahajanga. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao Mahajanga ny filoha ny fitsarana ambony Pisikina Andriamatoa Ravoninahitry ny Arivo Joseph Bernardin Berkmans nanatrika ity fotoana ity ny filoham-pirenena mivady Hery Rajaonarimampianina sy notrony ireo fianakavian'be ny fitsarana sy mpikambana maro anivon'ny gouvernemanta. Tao aorianan'io dia nitoy avy hatrany indray lanonana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Mahajanga be. Nasipanavaozana mantsy ity toerana ity nandritra ny volana maro ka izao izy nitokanana niaraka tamin'ny filoha izao. Ny tetiby hatramin'ny 220 tapitrisa ariary ny fanamboarana, misy 520 moa ireo trano namboarina tamin'ity toerana ity ankoatran'ireo nasipanavaozana toy ny tao amin'ny salle d'audience. Dia mpifaliana zany no anapahantsika ny ity ruban ity itokanana ty efitrano vaovao eto amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany eto Mahajanga ity. Fandiritsika dia ny ampiroborobo ny asa eto sy ny anjakan'ny fahamarinana eto amin'ny asan'ny fitsarana. Ko dia samitany Andriamanitra tompoko. Fa ny zoma lasa teo kosa dia nijery ny asa famitana ilay tetika Somabitra ny filoham-pirenena nandritra ity fandalovan'ny tany Mahajanga ity ihany. Ny 50% ny asa ny vita amin'izao fotoana izao, mampanantena nefa ny orinasa nanamboatra izany fa dia tsy ho ela ny fahavitana. Any amin'ny village touristique moa no misy an'ity asa fanatarana sy fanamboarana ity mba ho fandraisana ireo mpizahatany vahiny sy teratany amin'izany toerana izany. Farany nandritra ity fandalovan'ny filoha tanimboina ity ihany koa no nihaonany filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny beach soccer izay efa manoma tena fatratra amin'ny fiatrena ny mondial 2024 any Portugal ny volana Jolay ho avy izao. Naka hery sy nanome tso-drano an'ity ekipa ity ny filoha tamin'izany fihaonana izany. Ao anatin'izany hoe beach soccer zany satria dia lalao andrandraitsika betsaka izy ity ka dia sady faly le ravanareo no mampisika anareo koa amin'ny ity lalao mahafinaritra. Izay no natokafanay.